Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika rehefa akotratra ity alatsinainy fa 3 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ny sampana sekoly alahady foibe ho antsika rehefa na ifampahiresana amin'izao fiandohan'ny herinandro zao dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty zanany. Timoty voalohany toko voalohany toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Timoty voalohany toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika izay nampahery hafa nataony mahatoky ka nitedreny ho amin'ny fanompona. Dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindrampoa satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika amin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia aty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho no lohany. Kanefa izao namindrana fo tamiko dia mba hasehon'i Jesosy Kristy ho amiko izay lohan'ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazoana fiainana mandrakizay. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Rehefa na ity fijona vavolombelona izay ataon'ny Paoly ity amin'ny hafatra manokana amin'ny Timoty zanany dia isan'ny mafonja dia mafonja ny amin'ny antony lazany manao hoe mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ho mahatoky amin'ny fanompona dia tsy herin'olombelona akory. Ary mazava ny fijona vavolombelona eto manao hoe raha misy olona mpanota dia izaho no lohan'izay mpiteny ratsy fahiny ozy ary mpiteny ratsy fahiny, mpanenjika, mpampahory kanefa nahazo famindrampo. Rehafako Paoly izay milaza ny tenany ho lohan'ny mpanota. Tsy eo ihany izy miteny an'io fa amin'ny andininy zoatra masina hafa izy manao hoe ary amin'ireny izaho no lohany. Lohany tamin'ny vonjen'i Kristy fa lohany koa izy tamin'ny mpanota. Hoy manao hoe izay afat'i Paoly mafonja dia mafonja eto dia ny fampahafantarana antsika mpanompon'Andriamanitra ny hoe ny toetra mahatoky ange amin'izany asa fanompony izany dia ny tompo ihany no mahatonga antsika ho mahatoky. Tsy avy amin'ny fiezahantsika loatra miezaka tsika jedikevitra izany mahatonga ny tompo miteny hoe mivavaha, mahatonga ny tompo miteny hoe miareta toroka mivavaha, mahatonga ny tompo miteny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia lazana fa misy zavatra andrasana amintsika. Fa iny zavatra andrasana amintsika iny dia efa aseho zoatra masina fa Andriamanitra no mahatonga antsika mahatratra, mahavita izany zavatra asain'Andriamanitra ataontsika izany. Etsany ihany soatra masina dia manao hoe Andriamanitra ihany no mahatonga antsika ho mahatoky. Ilay voalohany hoe mahatoky eo dia milaza zavatra mafiorina tsara. Andriamanitra no mampiorina tsara. Andriamanitra no manefoka mampiorina tsara ny mpanompon'Andriamanitra ka mahatonga azy maharitra amin'ilay fanompona. Diakona ihany moa no resahana eo. Paoly rehefa miteny hoe fanompona dia roa ny ao an-tsaina matetika dia ny diakona. Misy moa fanompony doulos na ny fanompony andevo fa eto dia na dia efa ampiasan'ny Paoly ary ilay teny hoe doulos dia eto ilay diakonos no ampiasailay diakonia izany hoe ilay fanompona namana, ilay fanompona hafa, fanompona ny hafa. Eto izany Paoly miteny amintsika manao hoe ianao ve nanolo tena hanompo ny hafa satria izay ny diakonia. Ianao ve nanolo tena hieritreritra izay mahasoa ny mpiara-belona aminao. Ianao ve efa maneritreritry hoe za tompo mba hieritreritra na ity asako andavanandro tehatra dia tsy eritreretiko hoe azahoako tompontsoa ho an'ny tenako manokana fa eritreretako koa mba hitondra soa ho an'ny hafa. Zay le diakona. Le diakona dia
tsy tsy mitovy amin'ilay dolosy le tena hoe fanafoana tena loatra izay eo familaza hoe nanana ny maha anao nanana ny sata zay mety ho ny reharehanao ianao, nanana ny fanirianao manokana ianao, fananapa-kevitra manao hoe andeha anao servisy, ndeha anapa-kevitra hanompo ny hafa ao anatin'ity antso na ty fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ity. Ny diakonà zany de zao na le diakonaosy dia antso ataon'Andriamanitra ho an'ny olona anankiray zay manana ny maha izy azy, manana ny satany ka manaiky izy hanafoana zay mety ho faniriany fa hanao lalam-pahamehana ny fieritreretana ny hafa na ny asan'Andriamanitra. Noho zany ho Paoly tsy ny olombelona nofa mandrà mihitsy no havita hanompo ny mpiarabelona aminy, ka tsy eritreritra ny tompontsoan'ny tenany aloha, tsy eritreritra zay mety ho mahafinaritra azy aloha fa hanao ny namany mihoatra noho ny tenany any. Afaka malala eto zany Paoly de manindry tsara amin'ny Timoty zanany satria Timoty moa ampahireziny evanjelista io, ampahireziny amin'ity taratasy ity hoe hiditra ao anatin'izany vanim-pony zany ve na ho anakamantsiny Timoty de nijoro vavolombelona izy. Voalohany, tsy ny mahampanotanao akory ny zava-dehibe, tsy ny mahampanotanao akory satria ndraindraiky io isika rehefa miditra anatin'ny fanompona de mieritreritra manao hoe za angamba tsy havitan'izany fa mpanota, za angamba tsy havitan'izany fa ratsy aho, za angamba tsy havitan'izany fa jere zao avy ny ratsy efa nataoko, ngamba tsy zany, ngamba tsy mendrika an'izany asa zany. Tsy zay ny zava-dehibe ho Paoly eto. Fa inona ary ny zava-dehibe? Tsy lehibe zany ny fiezahan'ny olona, tsy le fiezahantsika zany ny zava-dehibe, nefa koa kay tsy ny tenantsika, tsy ny tsy fahatanterahantsika koa ny zava-dehibe satria mandrakariva eritreretantsika fa vato misakana ny asa fanompona ny tenantsika hoe toatrany tsy mendrika Andriamanitra, toatrany za ve de mba hatsoina ho hanao an'izao ao amin'io asa fanompona sarobidy io. De hoy Paoly eto manao hoe raha izay ny resahana de zany voalohany tsy mendrika. Fa inona ary kay ny zava-dehibe? De teneniny Paoly io, ny voalohany indrindra zava-dehibe ozy de zao ny finoana. Ny finoana tamin'ny tsy fahalalana anaovako zany noho ny tsy finoana. Ny finoana zany hoe ny zava-dehibe avitantsika ny toy ny asa fanompona ny men'Andriamanitra antsika itony de ny fahazahoantsika antoka ny finoana an Jesosy ho famelan-keloka. Ny ahafahantsika manatanteraka ny asa fanompona ka mahatonga antsika ho mahatoky amin'ny asa fanompona de ny fahazahoantsika antoka fanavelin'Andriamanitra ny elontsika no ny an Jesosy. Aza dinoina fa Satana de be mpanga ny asany, zay ny asany, ary tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny bokin'ny Apokalipsy hoe navarina lay mpiapangatsika. Tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra de zao Satana de tsy nanao afa-tsy ny apanga, ary ny tsy tokony antinoina am'ireo boky apôkrifo moa no milaza an'izany fa ny roa pahatelon'ny anjely tany an-danitra de navarina satria nikomy niaraka tamin'ny Satana. Noho zany tsy ny saina maha olombelontsika mihitsy no ahafahantsika miatika ny Satana sy ny hafetseny. Aza dinoina fa tany an-danitra ary izy nahavita nanambaka, nahavita nikomy, nahavita nitarika anjely anapitrisany ve sa analiny sa anarivony tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, iodina tamin'Andriamanitra ka maika fa isika nofo kely mampalahelo tony raha tsy manana ny rano Kristy isika, raha tsy manana ny Jesosy isika, tsy maharesy ny hafetsen'izay ratsy mihitsy, tsy maharesy ny hafetsen'ny Satana isika raha tsy manana ny fahazavan-tsain'ny fanan'Andriamanitra, ary raha tsy manana ny famelan-keloka, raha tsy mahatsiaro ny fiainana natolotry Jesosy, tsy isika olombelona mpanota mihitsy no afaka hiatrika ny hafetsen'ny Satana. Zay mahatonga an Jesosy kely manao hoe fantatrareo ny hafetseny, fetsy lay ratsy, ka tsy ny hoe ny farany hitan-tsaina na ny diplôma na ny fahaizana ny zao na ahafahantsika miatrika ny hafetsen'le ratsy, tsia fetsy izy. Fa inona ny vahaolana? Dia ny tompo eo mampatsiaro ny famelan-keloka, ny fahatserovantsika ny famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ny mahatonga an'ilay ratsy mandositra, ny rano Kristy atafiny aty amintsika mahatonga an'ilay ratsy
mandositra ary tsy sa mananontany makafanahyntsika kory ara satria fantany fa mahana masina isika. Azay tiany Paoly ho takatry Paoly, tiany Paoly ho takatry Timoty, manao hoe zao no izy anaka. Mila azonao antoka zay famelan-keloka izay. Mila mahazo antoka ianao fa voavela heloka. Ny asan'ilay ratsy voalohany indrindra de zao, mampisalasala anao fa voavela heloka ianao. Amin'ny fotoana isalasalanao fa tsy navelan'Andriamanitra ny helokao de mihena ny herinao amin'ny fanompona. Amin'ny fotoana zay ampisalasalan'ilay ratsy ny fitiavan'Andriamanitra anao, amin'ny fotoana idiran'ny fisalasalana, idiran'ny tsy fahatokin'ilay famelan-keloka nyraisinao de miditra tsikelikely ilay ratsy. Fa amin'ny fotoana azahoanao antoka fa tian'Andriamanitra ianao na de mpanota aza, navelan'Andriamanitra ny helokao na de tsy tanteraka ary, tian'Andriamanitra ianao na dia tsy mendrika aza, amin'ny fotoana atsiarovanao zay, inonao zay famelan-keloka izay de miorina ny fanompona. Ary dia zay mahatonga ny fijona vavolombelona tenenin'ny apôstôly Paoly de afaka malala. Inona nataon'Andriamanitra atsika mba hahatonga atsika atoky? Voalohany de zao, tiany ho azonao antoka fa tianao izy, navela ny heloka ianao. Fa ny faharoa zay asehony Paoly amin'ny hafatra amin'izany eto manao hoe ahoana moa zany nahatonga anao mahatoky amin'ny asa fanompona? Na de ratsy ary na tsy tanteraka ary na be fisalasalana ary ndraindray dia ny fahazahoana antoka ny famelan-keloka. Fa ny faharoa de zao, ny fahatserovanao, trotronao fa io Andriamanitra io tsy diso safidy, io Andriamanitra io tsy diso safidy. Satria mantsika rehavako malala amin'ny asa fanompona de mieritreritra manao hoe sao de mba tsy nantsoina ary azany, ahoana ary azany no nantsoina, fa maninona raha anona ny tsy nantsoina, mijery amin'ny fiainan-dranona tohatra ny masina be izy, tohatra ny tsara be ny fiainany, afa maninona moa zany no antsoina, iza moa ty za zay pitika sy tsinitsinina ity? De indraindray tsika misalasala, eny tokoa ilainy zay fisalasalana zay. Paoly ny tenin'izay amin'ny hafatra ny manokana ho an'ny Filipianina hoe matahotra, ilaina ny tahotra sy ny ovitra mba hatanterahantsika ny asa fanompona, mba hahatonga antsika hanana fanetretena, de ilainy zay fahatserovan-tena ho bitika izay. Fa anatin'izay fahatserovan-tena ho bitika izay de tsy maintsy tsaroanao mihitsy kosa fa tsy diso safidy Andriamanitra. Tsy diso safidy Andriamanitra raha mifidy ianao ho mpanompon'izy. Ianao zany tsy miteny amin'Andriamanitra manao hoe tena diso safidy ianao Andriamanitra, aza adinointsika tsara mihitsy Exodosy toko 4. Mosesy niteny zany tamin'Andriamanitra manao hoe tena diso safidy ianao Andriamanitra ny safidy ahy, ho lafa re Andriamanitra fidiny. Fa inona moa ny fidiananao aty e? Za Mosesy ve sady badalela? Za efa namono olona tany Egipta, za ve no fidinao? Ho lafa mihitsy re Andriamanitra fidiny. De io ny filazan'ny Exodosy azy, de nirehitra tamin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Zany hoe tsy azontsika atao mihitsy, azontsika atao no miresaka amin'Andriamanitra, miady varotra amin'Andriamanitra, fa tsy azon'ny mpanompon'Andriamanitra atao ny mandany antson'Andriamanitra. Rehefa antson'Andriamanitra de antson'Andriamanitra. Ary dia zay ny tiany Paoly ho an-tsain'ny Timoty manao hoe tandreminao tsara ny manadino, fa Andriamanitra rehefa miantso anao de miantso anao izay, de mitaky fankatoavana izay. Mety mahatsiaro ho bitika ianao tsy maninona zany, mety mahatsiaro ho marefo ianao Andriamanitra ny mampahery anao, fa izao ny andana ny tsaran'Andriamanitra ho diso safidy de tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ekeo ary ny fifidianan'Andriamanitra, ekeo ny antson'Andriamanitra. Ny dingana faharoa mahatonga anao mahatoky de ny fahatserovanao voavela heloka, fa ny dingana faharoa de ny fahatserovanao fa tsy diso safidy Andriamanitra ny fidy anao. Ary ny fahatserovanao io Andriamanitra tsy diso safidy ny fidy anao io mihitsy mahatonga anao masina sy marina eo anatrehany. Inona ny antony? Satria mahatoky ny fanadiovan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka isika de miatoraka amin'Andriamanitra isan'andro, satria mahatsiaro ho bitika, mahatsiaro fa Andriamanitra no ny asa. Fa amin'ny andiny vitsivitsy eto ampiadanantsika ity ary dia hevitry Paoly mihitsy manao hoe enao no nanendry, enao no nanendry, zany hoe tsy izany nanira-tena, tsy ny olona naniraka fa tendrinao Andriamanitra ilay izy. Amin'ny fahatserovantsika izay tendrin'Andriamanitra izay de mahatonga antsika hanaiky, fa mahatonga antsika koa
hametraka an'Andriamanitra ao eo alohantsika amin'ny asa fanompona. Zany hoe rehefa Andriamanitra ny manendry sy miantso antsika dia no tsy maintsy ho aterak'izay ao anatin'ny finoantsika dia ny hoe Andriamanitra no eo aloha. Zay ny mampanendry azy. Rehefa mbola ny hoe mpanendry eo dia eo aloha mpelo lalana, mpitarika tompon'ilay asa, tompon'ilay fanapahan-kevitra. Dia izay toetra izay no ambaran'i Paoly fahatelo ny hoe misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra fa ahoana no hahatonga ao mahatoky. Ampy ve ny fahatserovana fa navela heloka? Zava-dehibe zay. Ampy ve ny fahatserovana fa Andriamanitra no azoko antoka fa zao fanompona ataoko zao na zao antson'Andriamanitra mety efa amiko zao am'izay andraikitra sagniko na iza na iza dia avy amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia izao, tokony ho Andriamanitra no ataonao eo alohany. Amin'ny asa fanompoana dia izao, avelao Andriamanitra no elo lalana anao. Avelao Andriamanitra no hitady-dalana anao. Andriamanitsika ravaka malala mety ho manao tahaka ny Mosesy koa. Mieritreritra manao hoe za Andriamanitra ianao ny antso avy dia adiniko mihitsy fa everiny Mosesy fa izy ny manao ny asa. Ary rehefa antsontsika ranay dia everitsika fa itsika ny manao ny asa. Everitsika fa itsika no miezaka, itsika no misahirana. Marina tokoa fa misahirana isika fa amin'ny fotoana isahiranantsika dia Andriamanitra efa nisahirana talohan'ny isahiranantsika. Zay mahatonga an'i Paoly miresaka manokana amin'ity andininy eto am-pilatanantsika ity lanjany antsoina hoe fahasoavana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Mazava arak'izany, aiza isika matoa mahavita zavatra, aiza isika matoa matsangan-javatra, aiza isika matoa miseho ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay asa fanompoana isaloran'ny fiangonana nampanaoviny tompon'ny fiangonana dia izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra dia aza melo lalana an'Andriamanitra. Avelao Andriamanitra hitarika antsika amin'ny asa. Tsy itsika no mitarika an'Andriamanitra fa Andriamanitra mitarika antsika ny asa. Dia metra-panontaniana eo isika hoe ahoana moa zany no ahafahako mametraka anao Andriamanitra hitarika ny asa? Dia ny fanahy masina ao anatintsika, ny fanahy masina mitarika antsika no mandresy lahatra antsika hoe zao ilay sitrapon'Andriamanitra andehanana. Io tsy misy resety manokana, tsy misy hoe zao natao ahafantarana hoe zao aiza Andriamanitra na hitady Andriamanitra amin'ny fomba hita maso hoe atao vitako eto Andriamanitra ny tongotrao sanatria ny tananao Jesosy. Tsy izay tsika fa lasa mandeha amin'ny fahitantsika fa mandeha amin'ny finoana. Mandeha amin'ny finoana manaiky ho tarihin'Andriamanitra. Mahatokotsotra fotsiny zao isika fa ny Tompo atao anatintsika, ny Tompo mitarika antsika, ny Tompo manefa antsika dia izao hitantsika eny am-pandehanana eny ny lalana. Tsy azon'ny olona tsy kristianina loatra zany. Mandrakariva tsy azon'ny olona ny volavalaina tamin'ny toe-tsaina kartezianina loatra zany hoe ahoana koa moa zany, ahoana moa ny andehananareo amin'ny asa fanompoana nefa ny aza fantatrareo ve ny zavatra atao satria ny olombelona ankehitriny dia mamantatra foana manao hoe mialonina anaovan-javatra dia aiza daholo ny dingana voalohany, dingana faharoa, dingana fahatelo. Manao zany tsika kristianina. Fa misy fotoana izay kadikaditsika io nge dingalin'Andriamanitra. Misy kady isan-karazany io. Alaivo sary an-tsaina zanak'Israely raha miala avy any Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana nge lalana tsy tokony atao 2 volana akory. Fa naninona ny nentin'ny Tompo tany anefitry nandritra ny 400 taona. Lalana tsy atao 2 volana na 2 volana mahery kely aza. Maninona ny natao anatin'ny 400 taona. Satria Andriamanitra mahafantatra ny antony. Avelao Andriamanitra hitarika, avelao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. Raha tianao ny mahatoky ravaka malala dia tsy pero lalana an'Andriamanitra mihitsy. Tiantsika ary teteniny apôstôly Paoly ty tamin'ny Timotsy zanany manao hoe za dia misaotra an'Andriamanitra mihitsy, misaotra an'i Kristy Jesosy mihitsy fa nampahery ahy izy, zany hoe na ny mahatonga le mahery eo hoe na ny mehery-tsaina, na ny meherim-panahy, na ny meherim-batana ny Tompo nahatonga ahy ianao. Zay ho Paoly afaka nanao zay asa fanompoana zay aho satria Andriamanitra ny nampahery ahy. Afaka malala da ho azy ratsika amin'ity herinandro fa manomboka ity meteza ho tarihin'Andriamanitra, meteza iorina amin'ny finoana sy ny fahatokiana, meteza hatsiary ny famelan-keloka natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Satria efa mibebaka ianao, efa nandray an'ny Tompo ianao, meteza hatoky izay famelan-keloka izay ary meteza hamelan'Andriamanitra hitady-dalana anao dia ho mahatoky ianao amin'ny asa fanompoana. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay.
Saoranao ny amin'ny zoatra masina zahay mampatsiaro anay fa ianao Andriamanitra ny manefy anay ho mahatoky. Tsy ny fahazavan-tsainay na ny herinay na ny fahaizana mampalalana ny toerana misy anay no iny fiasana ihany zany, avy aminao ihany zany. Fa ianao no mahatonga anay ho mahatoky, mahatonga anay ho mari-toerana, mahatonga anay manana ny toe-tsain'ny fanompoana. Saotra Tompo, ny am'izay fitaim-pahasoavana nomenao anay. De tahio ary ity tontolo andronay ity Tompo, anananay finoana, anananay fahatsiarovana, ny famelan-keloka natolo taonay tamin'ny alalan'i Jesosy. Ampioreny ny fona ty anatinay Tompo, ataovy matanjaka ny fanantenanay, ary ataovy mahatanteraka zay fijogona vavolombelona andrasanao aminay indray zahay mamakivaky ity tontolo andro ity. Avelao eloko zay Tompo, apahirizo. Aoka ho tazana zao tontolo zao fa manana anao zay Jesosy, aoka ho tazana zao tontolo zao fa miraisinay ny famelan-keloka, ary manana anao Andriamanitra mitantana sy mivimbina ary melo lalana anay mandrakarivo zahay. De omeo anay ny herim-panasy ny herin-tsaina hanao ny tsara mandrakarivo. Taio ny asanay, taio ny tokantranonay, taio ny tanindrazanay, taio ny fiangonana misy anay Tompo, ho feno ny fahamasinanao, ary amin'irao fo zahay ho velona mba ny fahasoavanao mandrakarivo. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.